Eo amin'ny tontolo iainana kosa ny vaovao arahantsika manaraka manomboka izao ary tsy hifarana raha tsy afaka 4 volana ny atrik'asa momba ny fametrahana ireo fepetra tokony arahana hiarovana ireo valan-javaboahary izay manomboka miha simba noho ny fitrandrahana tsy ara-dalana. Nampahafantarina androany tetsy amin'ny Madagascar National Parks Ambatobe moa ny momba izay. Tatitra rotsira kotiny iray ny eo amin'ny sariny mamy ara Samuely. Nampahafantarina androany mahakasika ny fiarovana ireo valan-javaboahary any amin'ny faritra avaratra tsy nananonosy. Manomboka izao ary tsy hifarana raha tsy afaka 4 volana ny atrik'asa mahakasika ny tokony hatao hiarovana ireo valan-javaboahary izay manomboka miha simba noho ny fitrandrahana tsy ara-dalana. Ny vondrona Europeana moa no isan'ny manampy antsika eto toerana mahakasika ity atrik'asa vaovao ity. Ankoatra ny vondrona Europeana dia misy ihany koa ireo fikambanana tsy miankina izay manampy antsika ka vola manodidina 2 miliara ariary avy no atolotra izy ireo amin'izany. Tsy hoe izay no mifidy fa zava-misy nanisy dia fiara-miasan'ny gouvernement malagasy ny Union Européenne teraka ity tetik'asa ity. Fa ireo ONG anankefatra Grèce, AVC fa IM markera no voafidy zany anatanteraka ny asa eo anivon'ireo parka anankefatra ny faratra atsinanan'ny Madagascar eo. Ny fitrandrahana efa fantatsika ny zava-misy fa anisany azo lazaina hoe ny ara-fahavazana ireo protégé ireo indrindra moa masoala sy mananara tamin'ny hoe fitrandrahana tsy manara-penitra izay tsy tena ikitsony ny mipetraka azy ary ny zava-misy tao anatin'izany hoe ireo vahoaka manodidina dia anisany lasa milona koa nanao an'izay fandikan-dalana izay satria naona izy reraka izy ary ty tetik'asa ity zany dia mahazay mihitsy hoe ahoana ny anampiana ireo vahoaka manodidina ny fari-piainany mba tsy andehanany intsony zany makany amin'ilay hoe fanimbana fa mba miaro amin'ny parka nasionala. Ovain-dondra rà ny fanampiana ireo mponina izay mivelona amin'ny ala izay manao ny fitrandrahana tsy ara-dalana. Ny anton'izay dia ny hanomezana azy ireo fotom-pivelomana toy ny asa na fambolena na ihany koa fiompiana mba hahafahan'izy ireo miala amin'ny fitrandrahana ny valan-javaboahary. Efa nisy foana moatra amin'izay ny tetik'asa fa fanamafisana izany ary indrindra fiarovana ny zavaboahary no atao amin'ity indray mitoraka ity.